ho an'ny Madame Henriette Angeline indray no antombavaka izay ho tanterahantsika amin'ity fotoana ity, ary toy ny efa fanaontsika eo anivon'ny fandaharana dia tsy izahay ihany fa ianao izay manaraka ihany koa dia angatahanay iombo-po ao anatin'izao vavaka izao amin'ny finoana. Ivavaka isika. Andriamanitra be fitiavana indrindro, renao ary fantatrao ny antombavaka ny tolona avy amina zanaka izay nampita ny etaetany, ny tolona ao anatiny ho an'ny reniny, dia ho an'ny Madame Henriette Angeline izany. Efa niditra hôpitaly nandritrana herinandro maromaro. Andriamanitra, tsy misy zava-mahagaga tsy hainao, ary ny zava-mahagaga ambony indrindra efa nataonao dia famelana ny heloka ity planeta misy anay ity. Koa noho izany indrindra no iantorahanay angatanay famelan-keloka Tompo noho ny amin'ny anaran'i Kristy zanakao, noho ny rasonao Jesosy fa fao diovy ny heloka tsirairay avy. Koa amin'izao ora sy fotoana izao dia mino izahay fa miaino any an-danitra ianao ary hanomboka asa mahagaga eo amin'ny fiainan'izany renim-pianakaviana izany. Mahatoky izahay fa Andriamanitra mpanasitrana ianao na amin'ny ankehitriny, na tamin'ny lasa na no avy rehetra. Koa amin'ny anaranao Jesosy no angatahanay ny mba hanombohanao asa tsara mpanasitrananao amin'izany renim-pianakaviana izany, ary tsy hitsahatra izany raha tsy efa tanteraka hatramin'ny farany. Dia rainay sy saoranay sahady ny anaranao Andriamanitra, satria mino izay fa efa nanatanteraka ianao noho ny amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.